zahay eto amin'ny fiangonana Kristam-Basia Madagasikara dia faly miarabanao indray amin'ity marainany alarobia 17 ny volana aprily ity fa indray zay manolotra anao ny rapsodiny fahamarinana izay mitondra lohateny hoe ny Herin'Ny Fiombonam-Bavaka. Amin'ny Efesiana toko 4:12 dia milaza fa isika tsy mitolona amin'ny nofo-mandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Hoy izy lehilahy'Andriamanitra taona vitsivitsy lasa izay dia nisy fikasana ny nataon'ireo vondron-kery misy maneran-tany izay tohanany herin'ny demonia mba hanamafisana ny fifehezana ny tanàna, ny sekoly, ana dia ny fiangonana azy. Toe-javatra maneran-tany mbola tsy nisy toy izany tamin'ny fanakatonana izao tontolo izao. Hita taratra ny tsy fisian'ny fiainana teny an-dalambe rehetra teny. Lasa ny fiara, nanjavona ny mpandeha tongotra ary ny fahalalahana ny fiainana mahazatra dia fony izany. Ireo hery ratsy ireo dia tsy nihevitra izay fiainan'ny olona fa vonona ny hanao sorona sy hanodikodina ny sain'ny olona amin'ny fikatsahana hanatanteraka ny fandaharanasany. Saingy izao nahafantatra ny herin'ny fiangonana ny tenin'i Kristy izay lehibe lavitra noho ny hery rehetra azon'izy ireo angonina. Haleloia! Ny any nilaintsika dia nivavaka sy nideran'Andriamanitra ary nanao izany isika, niara-nitsangana nivavaka isika ary nandray fepetra enjitra nikatsaka ny amerina ny arabe sy ny tanàna rehetra ary ny vondrom-piarahamonina hiala tamin'ireo hery izay niezaka ny fe azy ary voninahitra ho an'ny Andriamanitra fa nahazo ny fandresenitsika. Haleloia! Nahoana izany ny zava-dehibe rehefa miantso vavaka sy fivadikana ny fiangonana na ny pasteranao dia aza tsy nitsoniavina ireny, aza tsy nitsoniavina ny antsony. Zavatra maro no afaka tratrarintsika miaraka mahatena ny Kristy atsika. Mamaky isika ny amin'ny fomba nanomezana hery azy ireo hitory amin'ny fahasahiana ny hafatra Kristy amin'ny fiombonam-bavaka ny fiangonana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:1-3 dia milaza ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonana dia feno ny fanamasina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Haleloia! Mahita ohatra iray hafa izy milaza isika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12:5-11 dia milaza rehefa nivavaka tamin'ny firehetana ho an'ny Petera ny fiangonana fony izy mbola tany am-pikadrana dia nivaly nivavaka izy ireo tamin'ny nanafahany anjely tompo azy tao am-ponja tamin'ny fomba mahagaga. Haleloia! Tokony entanentana ianao isaky manana fahafahana hivavaka ho an'ny kristianina hafa. Amin'ny fotoana toy izany dia mampiatra ny herin'ny fiangonana isika rehefa mitaky ampahabe maso ary tsy manaiky ny fahavalo akizay atsika fa kosa mamadika ny zavatra rehetra any amin'ireo firenena rehetra amin'ny fanambarana famerenana amin'ny laoniny ny amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia! Mino fa nandray zavatra ianao tamin'ny rapsody androany iny nanamafy izy hoe amin'ny fotoana ianao mivavaka ho an'ny kristianina hafa dia misy zavatra mitranga manetsika ny herin'ny fiangonana izany. Haleloia! Amin'izao fotoana izao raha resy lahatra ianao amin'izany ten'Andriamanitra izany dia manasa anao za hanao an'izao vavaka izao. Izay ilaza dia ianao merina azy ampandresin-dahatra. Riray malalo misaotra anao noho ny herin'ny fiarahamonina-bonantoka ny amin'ny fiarahamonina-bavaka sy ny fahefana nomenao anay tamin'ny alalan'i Kristy. Jesosy hijoro hanohatra ny fanapahana sy ny herin'ny maizina. Toerinay ny fandaharan'asany dia